Andriamanitra lehibe isika. Ataovy tena Awan urakoraka mafy an'Andriamanitra lehibe isika. Mafimafy ny urakoraka ho an'ilay Andriamanitra lehibe. Amen. Lehibe ny Andriamanitra miaraka amintsika eto. Ny fiainanao ihany koa dia tsy maintsy tonga amin'ny fahalehibiazana. Tena mino isika fa miaraka amintsika ny Tompo. Maza ho toerana ary isika fiangonana. Halleluja. Halleluja. Lehibe ny Andriamanitra miaraka amintsika eto. Isy asa lehibe ataon'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Mila tena manana finoana izany ianao fa ny Andriamantsika dia Andriamanitra mihetsika, Andriamanitra miasa. Amen. Ka andeha isika hitondra fanatitra ireo anatrehan'ny Tompo e. Satria efa fanaontsika ao anatin'ny fotoam-bavaka iarahantsika manompo an'Andriamanitra eto amin'ity toerana ny mitondra ny fanatitra. Sa tsy izany ve? Tsy hoe fahazarantsika fa ny tenin'Andriamanitra no tanterahantsika pino ato amin'ny fiangonana Refy Androndrakely. Amen. Dia ataovy arak'izay nitahian'Andriamanitra anao izany satria fantatro fantahanao Andriamanitra tamin'ity herinandro ity. Amen. Amen. Dia hoentsika koa ny fahafolo-karena izay tenin'Andriamanitra, sitrapon'Andriamanitra tokony ho tanterahantsika izany hoe hoentinareo ny fahafolo-karenanareo aty amin'ny trano fireketana mba ho asikanina ato ary dia izahantsika toetra amin'izany Andriamanitra raha tsy vohainao antsika amin'ny varavaran'ny lanitra e. Trano fitehirizan-tsoa ka hidina amin'ny fitahina mananambiampy ho amin'ny fiainantsika. Ary ny any an-danitra mihitsy no anisy teny mafy ny valalam-pandany, tsy ho amin'ny volanao, tsy ho amin'ny vokatrao, tsy ho amin'ny tsenanao, fa ny fiainanao dia ho tahina mihoatra noho ny hatramin'izay. Amen. Amen. Toanantsika ihany koa ny émission-ntsika, ny fandaharantsika ho amin'ny télévision sy ny radio dia hoeterintsika ty amin'ny reto vata ty anoloana ity zany mino fa ho tahin'Andriamanitra ny fiainanao e. Amen. Kipio ary masonao dia raiso ny fanatitrao fa hitsodrany ny fanatitrao izany isika amin'izao fotoana izao. Andriamanitra ray mitondra fanatitra izahay fahafolo-karena fanohanana ny émission ny fanatitra ny sitrapo androany kosa izany dia amin'ny anaran'i Jesosy no ijoroketo mitsodrany ny poketra ny fiangonana tena ho poketra tsy ho lany vola ary ny compte misy n'izao fiangonana izao dia compte tena ho tahin'Andriamanitra be mihitsy. Amin'ny anaran'i Jesosy izay rehetra fafiny dia ho jinjainy amin'ity androany ity. Niza izy mamafy dia hijinja araka ny hamafazany no hijinjany. Dia misaotra Tompo fa tahina amin'ny fiangonana satria manome anao. Saotra ray. Amen. Mandrosika mitondra fahafolo-karena sy ny émission ho tatazana kosa ny fanatitra ny sitrapo ataovy epifaliana izany mbola anao hira ihany ireto mpitarika fiderana ireto miaraka amin'izay zany. Sosio ni fitiavanao ni aretanao ni mafi kananaiky alatsatra nanavutanao tiaku namuzenao ni fanaitsy sosio velona tena faka satriku tena satriku Sara camina mantraki sai socio ani quasi masina atau ku kaveri quetrinja utia siana zano mantraki Sanda vula si arena ni fitiavanao alfasaru bidi ni famuzena sininana vutanao babunao au se socio ena babunao tuku elitikianao sachi efatia talu Sanda vula si arena ni fitiavanao Saru bidi ni famuzena sininana vutanao
ao Jesosy tena babonao tokoa e itikanao satria efa tianalo satrikio tena satrikio tsy saraka aminao mandraky za Jesosy kanivoady masina ataoko kaveliko eto indray utia sianazanao mandraky za satriko tena satriko tsy satrikio tena satrikio tsy saraka aminao mandraky za Jesosy kanivoady masina ataoko kaveliko eto indray utia sianazanao mandraky za satriko tena satriko ny foko sy ny fonao satrikio tena satrikio ny foko sy ny fonao idebo tena iray Jesosy satrikio tena satrikio iombona aminao mandraky za satriko tena satriko ny foko satrikio tena satrikio ny foko sy ny fonao idebo tena iray Jesosy satrikio tena satrikio iombona aminao mandraky za satriko tena satriko ny foko sy ny fonao satrikio tena satrikio ny foko sy ny fonao idebo tena iray Jesosy satrikio tena satrikio iombona aminao mandraky za satriko tena satriko ny foko sy ny fonao satrikio tena satrikio ny foko sy ny fonao idebo tena iray Jesosy satrikio tena satrikio iombona aminao mandraky za ndao itiaka ho an'i Jesosy sika rehetra tompo ho an'ny tompo rery ihany ny voninahitra nafatsika nanome ho an'ny tompo teo ndreny afatra Andriamanitra avetrany isika eto amin'ity toerana ity ny pasteur atsika pasteur Claude no miaraka amintsika eto ho an'ny tompo ny voninahitra noho ny amin'izay fiarahany amintsika izay sady izany ve dia anome voninahitra ny tompontsika mitehaka dia mandroso ny mpanompon'Andriamanitra Alléluia. Sotra an'Andriamanitra lehibe isika eny amin'ny fitantanany sy ny fitondrany. Mankasitraka ny tompo ankoa satria mbola nitain'Andriamanitra afaka miaraka mifampivavaka tahaka izao. Ara-baiko isika rehetra izay manaraka izao fitombavaka ataon'ny fiangonana rehefa fiangonana kely any anatin'ny tokantrano misy ianao amin'ny alalan'ny fahitalavitra. Ara-baiko ihany koa isika izay ato anatin'ny trano fivavahana izay tonga miaraka mifanotrona eto anompon'Andriamanitra indray androany izany. Tonona ho amintsika rehetra ny fiadanana ho taina eny antsika momba antsika rehetra ny Andriamanitra mpandresy ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Te hampahery anao androany fa tena sitraka Andriamanitra ny hitainanao amin'izao roa volana sisa izao. Lasa no folo volana fa mbola manana roa volana tsika amin'ny 2022. Amen. Ka hoy aho hoe ho antsika rehetra tsaroa fa nomen'Andriamanitra folo volana ianao zay to anatin'ity 2022 ity. Mbola manana roa volana ihany koa ianao. Mety efa be dia be ny zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ity taona ity fa mbola manana zavatra tsara lavitra noho izay Andriamanitra. Mety maro amintsika ihany koa mba nanana fikasana, nanana faniriana, mety tena mba niandrandra zavatra lehibe mihitsy tamin'ity taona ity mety nisoratana mihitsy araka le abako katoko faharoa andiny faharoa hoe alaivo ny fafana ozy dia soraty mazava tsara ny fahitana mba ho azo mipiazakazaka ho vakina izany. Izany hoe mety nanana nahita fahitana ianao, mety tena nisy fanentanana tao am-piangonana hoe daholo ny fanirianao amin'ity taona 2022 ity
nosoratanao zany mety mbola tsy nahita vokatra ianao raha nyfeheveranao azy mety mbola tsy voarainao le zavatra araky ny feheveranao azy fa aza matahotra dia izao Andriamanitra tsy mba tara izany Andriamanitra koa manana amin'ny fotoanana izy fa hoy aminao androany hoe amin'ny manomboka volana novambra sy ny volana desambra dia tsofina rano amin'ny anaran'i Jesosy ny vokatry ny tsodrano dia ho tanteraka aminao ireo visionao rehetra dia ho pehen'Andriamanitra amin'izay izay rehetrarehetra hosoratanao dia eny ane ho raisinao fa tanterahan'izany ho tanteraka izay manao menina mafy ane zany ary ho tahiko ihany koa nareo any tokantrano any amin'ny anaran'i Jesosy tena manentana anareo tombotsoa lehibe ho antsika rehetra ny fampivavaka sy mifanompo ary mino ahako fa ianao izay mahita amin'ny fahitalavitra io dia tian'Andriamanitra ndray fahasoavana amin'ny alalan'ity fotoam-bavaka ity ny anentanako anareo any tokantrano any dia anaraka hatramin'ny farany ny vavaka rehetra sy ny fotoana rehetra irahantsika mifanotrina eto ka dia ny voninahitra idera ny saotra ho an'Andriamanitra ray zanaka sy fanahy masina raisiko fahasoavana ihany koa ary ho tombotsoa lehibe ho any araka hifanompo aminareo eto hanompo anareo ny tenako androany araka ny fahasoavana napetraka ny tompo ato amiko ary misaotra an'ireo mpanompon'Andriamanitra ihany koa izay tompona andraikitra voalohany dia tsy iza fa paster Randriana Evravelona Adolphe Mivady misaotra an'izy mivady manokana ny tenako ary manaja ny ositra ao anatin'izy ireo satria nanokatra varavaranao ahy izy mba ahafahako mijoro reto indray ary tahiko ireny mpanompon'Andriamanitra ireny mbola ho ela velona itony fahasoavana mampiasain'ny tompo hatrany izy mivady amin'ny alalany dia hitatra fanjakan'Andriamanitra ary maro ny olona vonjena amin'ny alalan'izy ireo ka dia ho an'ny tompo ny voninahitra andaontsika rehetrarehetra ary hivavaka amin'izao fotoan'izao ho an'ny tenin'Andriamanitra na ianareo ato anaty trano fivavahana na ho anareo any tokantrano any andaontsika hiaraka hitonam-bavaka ny tenin'Andriamanitra mba tsy izay hoe mahafinaritra fotsiny na ny mampientanentana ny foko na hoe ny fahazarako ny tondrako ny tenin'Andriamanitra fa mba tena izay eo am-pon'ny tompo no andeha olazaiko eto satria Jesosy dia niteny rehefa na amin'ny teny fikasana hoe rehefa andeha zao izy dia irahako ny fanahy masina eny anareo dia fanahy masina ozy tsy teny arak'izay tiany izy fa izay reny avy any amin'Andriamanitra izay fantany tao amin'Andriamanitra dia izay no lazainy ho an'ny fiangonana dia mba tiako hoe izay sitrapon'Andriamanitra izay mihitsy no ampitenen'ny fanahy masina eto ho an'ny zanak'Andriamanitra ho an'ny fiangonan'Andriamanitra dia izasy ianao zany andaontsika ary tomboko hivavaka amin'izao fotoana izao raha io misaotranao amin'ny anaran'i Jesosy ankasitraka sy manome voninahitra anao hideranao fa tsara ianao misaotranao indray tompo mbola niranao ako nantsonao ankoa solovavanao eto amin'ny toerana ity zao fotoan'izao Jesosy dia manaiky tena mpanetretena ny joroka eto manaiky eo ataonao fitaovana ilaza ny teninao nambara ny sitraponao indray ahako mitenena aminay rehetra tonga eto mitenena ianao samy mivavaka ary fiangonana samy mivavaka aoka hivavaka amin'ny fonao rehetra manahoana ny fanirianao sady ny tenin'Andriamanitra manahoana le fanirianao ny tenin'Andriamanitra manahoana sady ny fanirianao zany teny zany ny tenin'Andriamanitra dia mamy ny tenin'Andriamanitra dia mihoatra lavitra noho ny tantely ao ambavany fiangonana aoka tena hivavaka ianao angetaeta ny teny ianao na ianareo any an-trano an'izany na isika ato anatin'ny fiangonana izany andoto ny tonam-bavaka ny teny mba ho tena teny velona avy amin'Andriamanitra no renesitsika fiangonana amin'ity androany ity Jesosy eo mpanomponao ary mpanompo ny fiangonanao any koa ampanetretena ny joroka eto amin'ny toeran'ity androany hafahako indray misolo vavanao ka hitondra ny teny rehetra ho an'ny fiangonan'Andriamanitra mampitenena ianao fa voninahiko hitenenanao ary voninao ataonao fitaovana voninao ampiasainao satria izay mampanompo ampiasaio araka ny fombanao ampiasaio araka ny sitraponao mietra eto anatrehan'ny voninahitra ao atompo fa ity aho manaiky isolo vavanao osory amin'ny fanahy masina osory amin'ny fanahy masina miasao amponay rehetra fanahy masina antso ny fanahy masina amin'izao fotoana izao antso ny fanahy masina amin'izao fotoana izao asay ny fanahy masina amin'izao fotoana izao mba hiteny amintsika hanositra antsika hiaso amintsika rehetra Jesosy sokafanay ny fonay dia sokafanay ny fanahinay
ary ambarana amin'ny fomba ofisialy fa vonona izay andreny teninao. Tsy olona no jerevanay, tsy olona ihany koa no tediavinay, fa ianao Jesosy ilay teny tonga nofo. Aoko tsapana eto ny sitraponao androany. Tsy jery an'izaniza fa-tsy ianao zay Jesosy. Tsy tady an'izaniza fa-tsy ianao zahay. Ka dia mankasitraka anao Tompo. Mitenena araka lehibe ny fahasoavana. Ny herin'ny fahasoavana no raisinay amin'ny finoana androany. Ny herin'ny fahasoavana no raisinay amin'ny finoana androany. Amin'ny anaran'i Jesosy misaotra Andriamanitra. Satria ny olona tahaka anay tokoa no tediavin'Andriamanitra sy natsoan'Andriamanitra handray izao fahasoavana izao. Tena tian'Andriamanitra hiavaka izahay. Misaotra Tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Amen. Alleluia. Alleluia. Hiteny amintsika rehetra ny Tompo androany. Izao no teneniko aminao hoe aza mijery izay mety mpanompon'Andriamanitra akory ianao. Hoe iza le mpanompon'Andriamanitra na manahoana sy manahoana le mpanompon'Andriamanitra fa ny tiako hitanao androany dia le naniraka dia Jesosy izany. Amen ve? Jesosy ny tompon'ny fiangonana. Jesosy ny mpamonjy ny fiangonana. Jesosy miasa ho an'ny fiangonana. Jesosy koa nitondra ny fiangonana ho an'ny fiainana mandrakizay. Tsy misy olona afaka hitondrana ho any. Noho izany raha mijoro eto ahako, tsinitsinina, mpanompo ihany ahako, ary mpanompo ny fiangonana ahako. Fa za kosa mino fa io Andriamanitra io dia hiasa ho an'ny fiangonana. Io Jesosy io dia hietsika ho an'ny fiangonana. Hanao zavatra lehibe izy androany ka ho any tompony voninahitra rehetra. Andaontsika mamaky tenin'Andriamanitra, raiso ny baibolinao na ho anao any an-trano izany, na ho antsika ato anaty tranon'Andriamanitra, trano fivavahana. Raha nitondra baiboly ianao dia andeha hovakintsika ny tenin'Andriamanitra. Ny soratra masina ho raisintsika androany, hanombohana ny fampianarana na hoe ny afatry ny tenin'Andriamanitra. Dia izay epistily faharoa nosoratan'ny Petera izy ity, toko voalohany ao amin'ny andininy fahatelo. Petera faharoa, toko voalohany ao amin'ny andininy fahatelo. Io soratra masina io no andeha hanomboantsika ny fandraisana ny tenin'Andriamanitra izay omeny antsika amin'ity anio ity. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ary izany soratra masina izany. Efa nomeny ny herin'Andriamanitra ho antsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana. Miandry ihany efa ohatran'ny tsisy amenina intsony. Ohatran'ny hoe efa nahazo angambana. Averiko vakina ary dia mba manaova amenina ianao. Efa nomeny ny herin'Andriamanitra ho antsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana. Sy ny te-panahy araka an'Andriamanitra. Dia ozy ny soratra masina hoe ny te-panahy araka an'Andriamanitra amin'inona hono? Amin'ny fahalalana ilay niantso antsika ireo tamin'ny voninahiny sy ny fahatsarany. Vakiko farany hitenin'Andriamanitra io dia inoko fa tena miteny aminao Andriamanitra, hiteny aminah Andriamanitra, hiteny amintsika rehetra izy androany. Verenako vakina ary ilay tapany voalohany manao hoe efa nomeny ny herin'Andriamanitra ho antsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny te-panahy araka an'Andriamanitra. Io soratra masina io androany no nampitondrain'ny Tompo ho antsika rehetra izay mpanaraka ny fandarana amin'ny tele sy ny ho antsika fiangonana rehefa eto Andronakely. Ny loha hevitra ianarantsika androany ary dia hoe ny tena finoana na tsy manaiky mihitsy raha tsy mahazo. Averiko tsara, ny tena finoana na hoe tsy manaiky mihitsy raha tsy mahazo. Noho izany azy tsy maintsy hiverina kely ahako amin'ny alalan'ity tenin'Andriamanitra mivakintsika ity manao hoe nomeny ny herin'Andriamanitra ho antsika ny zavatra rehetra. Teboka voaloha hoentiko manao fampidirana amin'izao afatra izao dia hoe io Andriamanitra hivavahantsika io na hoe le Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy Tompo dia Andriamanitra tena tia manome izy ary Andriamanitra mahalala tanana. Ohatran'ny lasa tsikitsiky ny amenina tamin'ity indray mitoraka ity. Averiko tsara ary. Ao izao. Ao ve? Ary rehefa ao dia etra miredina ihany. Io Andriamanitra hivavahantsika io, le Andriamanitra antsoina hoe rain'i Jesosy Kristy dia Andriamanitra tia manome izy ary Andriamanitra mahalala tanana. Zany zao tiako izany.
io Andriamanitra io zany dia zao ry zareo Andriamanitra manana toetra tena tia manome Andriamanitra. Maninona hoy ny Andriamanitra? Manana toetra tia manome Andriamanitra. Izay no natonga ny soratra masina ny teny manao hoe nomen'ilay herin'Andriamanitra ho antsika ny zavatra rehetra. Ilay zavatra rehetra zany momba fiainana dia ilay herin'Andriamanitra nanomena azy ho an'ny fiangonana ho antsika tsirairay avy. Amen na ve? Izay no natonga nasan'ny teny manao hoe tena manana toetra tia manome mihitsy Andriamanitra ary manana toetra malala tanana izy. Profo zany any amin'ny Genesis toko voalohany 17 ka hatramin'ny 19 dia izao dia voasoratra ozy soratra masina eto Andriamanitra dia nahary ny olona tahaka azy tahaka ny endrika Andriamanitra ny namoronana an'ilay olona. Teo zany dia manambara eto amin'ny Baiboly fa tena namorona olona voalohany Andriamanitra. Ao ve zany? Rehefa namorona an'ilay olona Andriamanitra dia izao tohizo 19 tsy hoe fironiny fotsiny ilay olona dia ampy izay na hoe fironiny fotsiny ilay olona dia napetrany teo fa ilay olona ny fironin'Andriamanitra ilay olona noharian'Andriamanitra ilay olona nataon'Andriamanitra iny dia notsofin'Andriamanitra rano na hoe nomeny fahitapitahina. Nomeny ilay olona nomeny ireo zavatra rehetrarehetra ny fironin'Andriamanitra tao aloha ny zavaboary rehetra dia nomeny alalana ilay olombelona hoe ianareo ry olombelona izay miforoniko ianareo ny manjaka ianareo ny manapaka ianareo ny tompony zavatra rehetra. Halleluja. Amen na ve? Teo no natakarako amin'izay hoe io toetra n'Andriamanitra io efatra ny ampiandohana mihitsy. Efatra ny amin'ny famoronana mihitsy no tian'Andriamanitra izany toetra tia manome izany izany toetra malala tanana izany. Nandinika soratra masina ako fa mbola tsy nahita tamin'io hoe nivavaka hono ny Adamo hoe Andriamanitra raha mba sitrakao re aza tao tanam-polo zahako fa mbo omeo anazy anjarako. Fa rehefa navita ny Adamo Andriamanitra dia notsofin'Andriamanitra rano hoe Adama omeko anao ny zavatra rehetra dia anjakao. Omeko anao ny zavatra rehetra dia anao zany. Halleluja. Amen na ve? Teo zany dia nomen'Andriamanitra an'ny olombelona nomen'Andriamanitra raha olombelona zavatra rehetra nataon'Andriamanitra anjakan'ny olombelona zavatra rehetra nataon'Andriamanitra teo ambany fanapahana teo ambany fahefan'ny olombelona zavatra rehetra. I Adama no nanapaka i Adama ny tompony tamin'izany fotoana tsy hainareo ve ilay tompony fa tsy mpindrana izy ianao koa androany teneniko aminao ho tompony amin'izay ianao tsy mpindrana ianao raha fa tompony ianao mba teneno ny tenanao tompony fa tsy mpindrana dia ataovy amenina fara zay zokiny. Halleluja. Amen na ve? Rehefa namorona olona Andriamanitra tsy navelany tamin'ny tanam-polo tsy navelany niaka fotsiny na hoe meny toerana tsara fotsiny dia ampy anazy zay fa ozy Andriamanitra hoe raha dia vita koa ianao tsy afa-po amin'izany fa omeko anjakao io ho anareo ny zavatra rehetra. Napalahelo ry havana dia izao na dia izay ary ny programan'Andriamanitra na dia izany ary ny tao am-pon'Andriamanitra hatrany ampiandohana ho an'raha olombelona dia izao no ny fitaka ratsy nataon'ny devoly anefa dia vototra na hoe niala teo am-pelantanan'ny i Adama sy Eva io fahefana manapaka na hoe ilay fahefana mandray ny zavatra rehetra io. Lasa tsy teo am-pelantanan'izy mivaditsoa zany satria nalainy Satana pitaka nalainy Satana tamin'ny fomba akolaka ilay fahefana mandray sy ilay fahefana manapaka mba ho tompony zavatra rehetra. Fa izao vaovao mafaly androany isaorana n'Andriamanitra nefa fa ho soratra masina rehefa nandray an'i Jesosy isika nanaiky an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika manokana niala tanteraka tamin'ny fahotana tafasaraka tamin'ny fanao zao tontolo zao dia ozy ny soratra masina hoe tafaverinao amintsika indray ilay fahefana hoe anarana fa zanak'Andriamanitra. Halleluja. Tafaverinao ambany fahefan'Andriamanitra indray ny fiainantsika ary natsona hoe zanak'Andriamanitra isika ekeny hoe mpanotany ankamaroany ny aina tao amin'ny fahotana daholo isika ary soratra masina dia miteny hoe tsy misy olo-marina teteo ambony tany izay nanao ny tsara ka tsy nanota ary samy efa nanota izy rehetra. Mpanota isika teo aloha ny aina tamin'ny fahotantsika teo aloha nanao fanao zao tontolo zao tsika teo aloha nanompo sampy ny jangajanga ny teny ratsy ny lomano tamin'ny fahafinaretana maro samihafa fa misaotra n'Andriamanitra kosa ry havana fa nanomboka tamin'ny fotoana nanaiky an'i Jesosy nandray an'i Jesosy ho tompo sy monjy ny fiainantsika manokana dia soratra masina no miteny
fa nanomboka teo izay tsika senao dia natsangana ary natsoina hoe zanak'Andriamanitra. Halleloja! Ary rehefa natsoina hoe zanak'Andriamanitra, ary rehefa tonga zanak'Andriamanitra isika, dia izao ny ambarako amintsika androany mahafinaritra ity. Nanomboka teo an-tsoa nefany dia manana fahefana, manana tombontsoa zasenao anday famarina ny tenina ampitoraina amin'ny Petera io. Manomboka eto izao, afaka mandray zavatra rehetra momba fiainanao ianao. Afaka mandray zavatra rehetra momba fiainanao ianao a. Halleluja! Amen na fe. Ola soratra masina, efa nomeny ny herin'Andriamanitra ho antsika ny zavatra rehetrarehetra momba fiainana. Zany hoe tsy zavatra anankiray, fa midika teny frantsay dia zavatra marobe. Zay tiany tenenina, ireo zavatra rehetrarehetra momba fiainana, na ny ara-panahintsika, na momba fiainantsika aty ambony tany, momba ny fahasalamanao, momba ny ara-bolanao, momba ny fiainatokantranonao, momba ny asa fanomponao, momba zavatra rehetra any amin'ny tokantranonao, momba ny taranakanao, no avinao ray manontolo hatramin'ny mandrakizay. Andao hiteka ho an'ilay mahay zavatra rehetra, nomeny ny herin'Andriamanitra ho an'izay mpanao amen'ny amasany. Halleluja! Amen na fe. Ry havanao, zao teneko aminao androany, izay tsy vitan'ny olona nomenanao, mety nampanantenanao ny olona omeny an'izao ianao, nampanantenan'ny olona hoe atao an'izao ianao, izay tsy vitan'ny olona nomenanao, omen'Andriamanitra anao zany androany. Izay tsy hain'ny olona omenanao, hain'Andriamanitra mamey an'izany. Ary mahita karazan'olona be dia be ako amin'ny anaran'i Jesosy ny tenenako, fa isy zavatra tsy takatry ny saina maha-olombelona, raisinao amin'ny anaran'i Jesosy zany. Na ianao ary tolagaga, ny olona rehetra tolagaga, satria ny herin'Andriamanitra le mifahagaga no anome an'izany ho azay manao amenina mafy ho tanteraka an'izany. Mbola tsy ndriko an'ilay teboka farany teo, tsy zavatra anankiray. Be dia be ny olona mionona fotsiny hoe voavonjy ny fanahiko dia ampy azy ahy. Ianao ngano te ionona. Fa raha zaho manokana dia resy lahatra, zavatra rehetra. Inona olona izy? Momba ninona? Tenenao aminao, amin'ny tenanao hoe ny zavatra momba ny fiainako, dia efa nomeny ny herin'Andriamanitra ho anahy zany. Dia ataovy amenina ny fanampina. Amen na ve? Misy olona miandry an'izany eto, misy olona maniry mafy an'izany eto, misy olona nitady an'izany efa ela eto, fa androany tena mafy aminao Andriamanitra, malala tanana izy, tia manome izy, omeny antsika rehetra amin'izay zany androany. Zay tsy azonao tao anatin'ny folo volany 2022, zay tsy azonao tany amin'ny taona lasan'ny fandimby, amin'ity firoa volana sisa ity, ho azonao, ho azontsika izany. Raha manao amenina anao dia aza miala salasala, fa ho tanteraka aminao zany. Halleluja! Amen na fe. Zao nefany, ity ny ivon'ilay toriteny, na hoe ao anatin'ity toriteny ity ny tena ahoana ny asaka zany? Ivony. Inona? Ity ny fototry toriteny io ato anatin'ity. Mazava ho azy ianao zao. Ozy ilay izy hoe nomeny. Natao inona? Dia izao ianao zao ary. Mazava ho azy fa matoa misy manome dia natolotra zay manolotra. Matoa zany ny soratra masina teny hoe nomena dia manolotra izy zay. Zany hoe amin'ny tontolo ara-panahy mila mahita ianao fa misy tanana manolotra zao. Ianao ke vao niala tany an-trano dia niandry anao teto Jesosy manokatra ny tanany. Mety tsy hitanao maso fa miandry anao eto zay ilaina. Tsika tsirairay zao samy manana ny ilaina, tsika rehetra samy manana zay iriny, tsika rehetra samy manana zay tedavina, fa ny tanany Jesosy ngeza be zao misokatra eto manolotra an'ilay izy ho azay mpanao amena ho tanteraka an'izany. Halleluja! Dia eno ny fanazavana, mazava ho azy ho iaho fa matoa nomena dia misy tanana manolotra izy zay. Misy tanana manolotra matoa milaza ny Baiboly hoe nomena. Ary raha misy tanana manolotra eo dia tokony misy ihany koa tanana mandray na mahazo. Matoa nomena dia misy tanana manolotra ao, ka rehefa natolotra ilay izy dia tokony maninona? Misy olona mahazo ao androany, misy olona mandray ao androany. Dia zao ny teneniko anareo, ho anareo any an-trano any, ho antsika anatitra fivavahana, mandray ianao androany, mahazo anao androany. Halleluja! Amen na fe. Tenenao amin'ny tenanao sy ny eo akaikinao, mahazo anao androany. Safaty ohatran'ny tontondro na vokoko. Hainao,
matetika mantsy isika zatra zany hoe rehefa manao fahadisoana ny zanakanao, rehefa manomboka manao zavatra tsy mendrika ny zanakanao dia tenenao izy mipetraho aho ianao mbola tsara fanahy ianao eo, mipetraho asea mbola mety ianao eo, mipetraho andria mbola milamina ianao eo. Fa ahoana amin'izay raha mbola mamerina ny ankizy araka ny tenena raha ohatra zao tenenao ankizy azy idio varavarankely io ohatra mitena zao idio, fa raha mitena zao idio voaindray io sady zany ny ataony ankizy indraindray dia ina amin'izay ny ataonao menasy anazy anao dia zao ny ataonao ahoany mahazo ao ianao ny any mahazo ao anao zavatra anina zay nomenao fa Andriamanitra androany miteny omeny ianao dika zay mahazo ianao androany mandray ianao androany tenenao zaly mahazo zaly mandray ho azoko zay anjarako amin'ny anaran'i Jesosy hoentiko modiny ianao androany dia manao voamenina mafy ianao. Tsy haiko natakatra ohatra amin'izay famarina ny teny io fa rehefa nanomana ny toroteny dia nampahitan'ny tompo-tanana mihitsy dia zao ny tenenao amin'ireo fiangonan'ireo fa efa nomeko angely izy dia teo zany taloha amin'ny sambombona zany nomena dia ahoana tsika evaevana anao azao teny tindrivotra avy eo dia tonga tety fa nomboka napahitany tany amin'ny tontolo ara-panana napahitany tompo misy tanana mitsotra isan'andro dia manome le izy dia tokony misy tanana mandray dia tenena amin'ny androndra kely ozy hoe androany ny tanan-drareo tokony mandray amin'izay tokony mahazo amin'izay dia raha ianao zany dia tokony hoentinao mody le izy androany dia inona le izy le zavatra rehetrarehetra momba amin'ny fiainana zany dia mandray mahazo anao mandinona anao mahazo androany hoe alleloia amen na ohatra mime kely tamin'ny nanomana an'izy ity hoe tena ataony tompo mime koa satria ozy ny teny ataovy ny tenena amin'ny olo mahazo izy dia tsy maintsy teneniko ianao mahazo satria zany no tenena voalohany ianao mahazo dia nahazo dia efa nahazo atao mpamanana toroteny dia nahazo ahako dia ianao koa mahazo anao zany ianao any an-trano any mahazo anao inona ny zavatra ilainao inona ny zavatra irianao inona ny zavatra tsisy eo aminao dia nieniko aminao androany fa omeny ny herin'Andriamanitra ho antsika zany atolotry ny herin'Andriamanitra ho antsika izany amen ve alleloia mety marary ianao mety manaitaina ianao mety sitra ny dokotera tsony ianao mety ozy ny dokotera mindra-panafody ianao mandra-pahafatinao fa zao ny teneniko aminao androany raha mbola tsy nivoaka tamin'ny fomba ofisialy tao anatin'ny baiboly fa mila-panafody mandra-pahafaty ianao dia hoy aminao zany tsy maintsy sitrana rangahy ianao tsy maintsy sitrana ianao mety novadian'ny olona ianao mety ny fitahavadinao ianao mety tsy omeny vola tsony ianao fa ny herin'Andriamanitra anomenao mihoatra androany anomenao mihoatra androany zay tsy azonao hatramin'izay amin'ny anaran'i Jesosy ho azo zay mpanao amena mafy mahita olona amin'izao fotoana izao misy zavatra tena ilainao mafy tena ozy ianao ino ekina amin'ny fiainako raha tafavoaka keo raha azoko eo dia milamina no avoko rehetra nitady moyen nitady fomba ianao hatramin'izay hoe ahoana ny tafavoaka le izy ahoana ny azahoako le izy fa zao ny tenen'Andriamanitra aminao ny zavatra rehetra momba amin'ny fiainanao aza mampiasa saina tsony fa manomboka hoe tehitseo amin'izay fa ao amin'Andriamanitra ozy omeko an'le fiangonana io ozy omeko an'le olona io ozy omeko amin'ny mpino rehetra io ozy ny zavatra rehetra momba amin'ny fiainana halleloia io no ivon'le toroteny nomeny misy Andriamanitra manomeo misy Andriamanitra manolotra ao fa mila olona mandray izy zao mila inona hoe mitady olona ndray izy zao le fiangonana mila olona mandray Andriamanitra isika izany izaseanao zany vonina ndray ve ianao voninaka ny anjaranao ve ianao efa ela ny Andriamanitra nanome efa ela ny Andriamanitra nanolotra efa ela ny Andriamanitra ny karakara fotoana ry zanak'Andriamanitra mila mandray ianao androany mila mahazo anao androany mila mitondra mody amin'izay ianao raha tonga eto ianao tsy mitondra tanam-polo mody ianao fa amin'ny anaran'i Jesosy mandray nareo ianareo any an-tranakio mandray androany andao irakoraka mafahy tompo amen hitanareo ity fanontaniana manitikitika satria zao ny zavatra hitako be dia be ny olona mivavaka efa lehibe fa lasa le fivavahana satria tsy mahazo ninina
be dia be ny olona efa nanao asa fanompona ary misy olona anankiray zay efa nitamataviny eo tamiko indray taona na intoroteny izy tamin'ny radio na intoroteny izy tamin'ny télé dia zao no taneniny paster Claude te eona aminao aho izy fa ianao aiza mipetraka tia tamatavy aho izy efa mpino kristianina ty izy efa ely fa tena te eona aminao satria na intoroteny komony amin'ny resaka fanamanam-bady izy tamin'izay fotoana dia nampianatra ny olona misy fanamanam-bady voasaka na ara-panahy voasaka na ara-piainana misy aretina ao foana tsy mety mahazo tokantrano voasaka na ara-pitiavana ary indraindray mitroatra ara-panahy tena ohatry mandroso be sy mangety dia misy vanim-potoana mangatsika tapaka tsy ao azo be le fampianarana ny antso anay izy eona aminao zao ho any Antananarivo aho eona aminao tonga tatiziny tantarany amin'ny fiainana efa embedy be ozy ndraiky anambady fa tsy tanteraka embedy be ozy nefa nainga ho any an-dafy efa nikarakara dossier fa tsy lasa foana misy zany efa farany dernier moment sisa dia tsy lasa ohatr'izany foana izy ary tena marina be io zany zavatra nampitondray ny tompo anao hoe tena ohatry ny hoe zako ny tenenanao na tonga narisy lahatra io fa zao pastera tionao tonga teto izy dia zao mihitsy ny tonany zay rehetrarehetra nataony zay rehetrarehetra nitakian'Andriamanitra tamiko izy dia mipeheko daholo zay mihitsy ny teneniny tamiko zay rehetrarehetra nitakian'Andriamanitra izy dia mipeheko ny teny anahy izy manao valim-bavaka nanao valim-bavaka foana aho izy ny teny anahy ndray izy manao fivadikanina maharitra sakrifieko nanao aho izy misy fotoana izy ny teneny mihitsy manaovy ianao fanatitra sakrifisy nanao aho izy faran'izay vitako ny fanatitra nataoko satria zay nitakiany tamiko mipeheko daholo zay nitakiany tamiko izy misy fotoana izy ataony mivavaka maharitra mifiry maraina dia efa mivavaka ary ady mifiry amin'ny mivavaka misy fotoana re teneny mila manao asan'Andriamanitra no peheko zany izy fa maninona pastera ahoana tsisy vokatra maninona tsisy valina ahoana tsy mahazo safosafoko ny lohako ozy koa enjana zany tsy hitako zay navaly efa ahoana marina fa maninona misy olona be dia be ohatrany ke mivavaka eto ambonin'ny tany zany fa tsy vehivavy irery mba mivavaka ihany nanompo an'Andriamanitra ihany ary misy olona be dia be ke fa miravoravo tanana amin'izao fotoana tsy te ho any am-piangonana ntsony tsy te hiany fampahirazana ntsony tsy te hiany toroteny ntsony voaresaka fivavahana zao teneniny leo an'izany aza tantarany an'izany raha zavatra hafa dia eno satria zao ny teneniny efa elany na enoko fa ino vokatra hoy zay mantsy an'ilay vehivavy tsy le mpamme tsony ny olana fa ho amintsika ny olana azoko tsara za miela be avo amen'ny tompo nazo fanambarana avy amin'Andriamanitra tao dia niteneniko tsy any an'le mpanome ny olana rarabavy fa ao aminao ao aminao ny olana satria efa nomeny le izy tsy mpanome tsy fofoeny izy na hoe tena tamin'ina ohatra nafanafana fo be dia ohatra nentanentana dia niteny tapoka fa kay tokony mivadinao le mpambana tena pokaty ny teny an'izany le olo tianao indraindray hoe meko anao zao rehetrarehetra zao hoe antanenao zay iza le rehetrarehetra hay mbola tsisy tapoka fa Andriamanitra nge ny tompony iza ny tompony dia ohatra ny kivy le vehivavy tsy te hivavaka ntsony hono izy ohatra ny tsy te ho any am-piangonana ntsony ohatra ny tsy te ho asa fampono ohatra ny tsy te hamoritra ny lohalika ntsony dia zao ny teneniko taminy mbola afirety foana ny lohalika anao mbola mitoiza manompo foana mbola ataovy foana zay efa nataonao aza mihevitra zay efa vita mana mandroso foana ho pastera ianao zany ika mampirisika anao an'ny efa tsy hitako izy mandehana misy fahitany tsy fahitanao ianao le tsy hitanao hatramin'izay raka le tsy azonao hatramin'izay omeny herin'Andriamanitra manao zany alleloia nampianariko izy hetsika amin'ny finoana lisisika nampianariko izy fa mila toerina ny fanaratsy ao aminazy rehefa vita ireo sorako an'Andriamanitra ny antso anazy taty areny pastera misaotra an'Andriamanitra ako tsy nanenenako ny peheko firenaka any Antananarivo ale retoro fa amin'izao fotoana zao aho le tsy azoko nataony taona maro le nampitomany nampitanondrika anahy le tsy hitako mihitsy le namezako tsiny an'Andriamanitra mibebaka ny ranomaso Andriamanitra omeko tsiny ianao ianao reraka nan'olotra tanana teo tokony efa niraisika efa ela be le izy fa mifady tsy fahalalako na tonga nahako tena nikatso teo fa hoy aminao androany nahazo izy ka raha nahazo zany olona zany enao io koa dia izako io koa zay tsy azo hatramin'izay zay nikatso hatramin'izay ary mahita amin'izao fotoana zao misy zanak'Andriamanitra misy lalana sokafan'Andriamanitra amin'izay alleluia amen nafe fa ity ny fanontaniana mipetraka amin'izay ary ahoana ary ny azahoanao le zavatra efa nomeny anao ahoana ny azahoana an'le izy efa nomeny ho ihany iziko efa misy tanana nan'olotra anao fa na ianao raha ngamba zao miteny ary zary ny anahy impiry ianao zay nandao délivrance na ianao raha efa lohan'ny pastera tanan'ny pastera Adolphe zany tanan'ny pastera Claude zany tanan'ny pastera Armand zany nankipa ianao fa hainao tsy enjery tanan'izy zany satria be dia be tanana efa teo ambony lohanao fa nagaga dia zao
raha ohatra ka ny délivrance nampiova fandeha fa nivibre ianao e satria misy karazanao lamaty manao miala avy manao délivrance sasa dia zao tany hoe manao massage a paster satria misy mpanao délivrance koa misy miozongozona mamparazay zoko mihitsy le olo ngalohan'olona niozogosoniny tsy amikery ange hoe sa hoana fa mifanahy ao zay aloha iny katonany fa valiko ary le fanontaniana sorato azay mpandrainao ty ahoana no azahoana le zavatra efanomena any a io le izy eo ahoana ny azahoana mandeha malakilaky tsika zao misy olo efanomena fa tsy mandray mihitsy zao no teneniko aminao raha ohatra ka nanatina anay ianao bate amin'ny volanao dia zao tegna meko volanao raha nabavy fa nivavanao no nasanasananao teo ka nambantena reo ty rangamba misy kely 20 000 ariary zay na ty apôsiko ty dia ty teneniko ty mba misy vola omeko anao dia nanolotra ahako fa nivavanao paster andray ve ny amme ianao ny raisina satria fanontaniana napetraka hoe paster andray ve ny amme fa efa nomena la izy dia tokony misy tanana mandray dia be deaibe ny olona mena amin'izao fotoana zao fa mbola tsy nandray mihitsy any anisan'izao ianao hoe tena mbola tsy nandray mihitsy angery paster e fa manomboka eto kosa eto amin'ity seconde ty anjaranao amin'izay manomboka eto anjarantsika tsirairay avy amin'izay ahoana no azahoana an'le izy le zavatra efa nomena ao ndao fa valitsika ao anatin'ny baiboly any mijerevantsika mivalina Hébreu 1:1 aloha no hoentiko voalohany hoe ahoana ny azahoako le zavatra efa nomena io be dia be ny olona afaka manodikodina an'io fa za fotsiny miteny aminao androany ny anahy soratra masina ihany mifantatra sa tsy marin'izay ndaovaka itsika ary raha tsy amin'ny finoana ozy dia tsy misy azo atao azahoana sitraka eo anatren'Andriamanitra fa izay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy Andriamanitra sady mamaly soa izay mazoto mitady anazy ahoana tsara hoany raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka amin'Andriamanitra fa izay manatona an'Andriamanitra dia mandrinona tsy maintsy mino fa misy Andriamanitra raha afaka manomeza rehetrarehetra ilainao tsy niteny hoe tsy tokony mba ino ianareo na hoe mba ninona raha mba mino fa ozy soratra masina rehefa manatona eo anatrehan'le mpanome ianareo rehefa manatona eo amin'le mpanokatra tanana ho anareo ianareo dia tsy maintsy mino aloha ianareo tsy mifetsiketsehanao ny tedavina tsy mikobaka mavanao ny jerevana fa ozy soratra masina tsy maintsy mino zay mino dia mandray androany zay mino dia mahazo androany halleloja misy izany fiangonana amin'ny alalan'ny finoana irery ihany no ahafahantsika mahazo na hoe ahafahantsika mandray zay zavatra tiatsika ho raisina eo anatrehan'Andriamanitra averiko tsara amin'ny alalan'ny finoana irery ihany no ahafahantsika mandray na hoe ahafahantsika mahazo zay zavatra tiatsika ho raisina eo anatrehan'Andriamanitra na iza zany dia andray izy dia ahazo izy le zavatra efa nomen'Andriamanitra dia mijery olon'Andriamanitra ary mitady-pino Andriamanitra mitady vahoaka an'Andriamanitra hoe manana finoana ve le olona vao manatona Andriamanitra ianao ny tediaviny sy anontaniany voalohany tsy manontany anao zay taizanao no mivavaka firy taona ianao mipino tsy irarahana zany fa ny tediaviny androany dia misy finoana ve na tonga androany ary ianao raha misy finoana ao dia mandray ianao androany raha vao maly ary ianao raha misy finoana ao dia mandray ianao androany tsy mijery ohatry ny ahoana ny paozinao na ohatry ny ahoana ny kopinao na ohatry ny ahoana ny fiakanjonao tsisy idirana zany fa nidirany androany dia inona nidirany tena kaiky hoe finoana nidirany inona nidirany finoana nidirany zay manatona an'Andriamanitra ozy dia maninona soratiray mazay mpandrainao ty finoana irery ihany no azahoana fakasitrahana eo anatrehan'Andriamanitra averiko tsara ny finoana irery ihany no azahoana fakasitrahana eo anatrehan'Andriamanitra efa nianatra ve ianao inona kaizany olona mahazo fakasitrahana zany efa takatra anao ve ny eritreritra anao hoe ohatra ny ahoana moa ny olona omena fakasitrahana matoa ny olona anankiray eo am-piasanany matoa ny olona anankiray eo am-pianarany matoa ny olona anankiray eo amin'ny fiarahamonina nahazo fakasitrahana izy zay dia netiny nataony sa ahoana averiko tsara matoa ny olona anankiray nomena fakasitrahana mpianatra mpiasa mpiarahamonina na tsy haiko taminana fikambanana matoa tolorana fakasitrahana izy omena fakasitrahana dia netiny zavatra nataony
eo anatrehan'andriamanitra ihany koa zany mba hahafahan'andriamanitra amin'ny teny mety ny nataonao, mba hahafahan'andriamanitra mame fankasitrahana anao androany, dia hita kristianina be dia be manana finoana izy androany. Halleloja, amenna ve ny finoana irery ihany no ahatonga antsika azo fankasitrahana eo anatrehan'andriamanitra. Rehefa mahazo fankasitrahana ianao, izy valisoa menanao, izy valisoa azonao. Halleloja, amenna. Ny averiko fanteliny, ny finoana irery ihany no azahoana fankasitrahana eo anatrehan'andriamanitra. Noho izany, raha mahengo zao afatra zao ianao, raha nataon'andriamanitra nisan'ny kristianina, tongavan'ity afatra ity ianao, dia atao vitan'andriamanitra ary fa tena olona manana finoana tokoa ianao izay tonga eto. Atao vitan'andriamanitra ihany koa fa manana finoana ianareo izay mahita ilay toroteny amin'ny alalan'ny fahitalavitra. Tsy mijery Andriamanitra inona ny fiangonana, tsy mijery Andriamanitra inona ny fombafomba mpivavahana, fa mijery Andriamanitra iza manam-pinoana mba ahafahany mandray zavatra. Izay ilay tadiavin'Andriamanitra androany. Ka hoy aminareo izay tonga eto sy ho anareo izay manaraka azy mahita ankehitriny, tandremo ary hoe mba nisan'ny olona naheno anao zany fa efa nanolotra ny tany an'Andriamanitra manome, efa nomen'Andriamanitra ao antsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana, dia hoy aho hoe tandremo ary hoy aho sao sanatria manao tahaka ilay folahy mpisavy-tany. Ao amin'ny nomeritoko fahatelo ambin'ny folo misy izay tantara izay. Rehefa ny an-trano afaka vakianareo ilay izy. Hitantsika ao amin'ny boky nomeritoko fahatelo ambin'ny folo io dia izao, toy izao fandeha ny tantara. Rehefa nijaly rehefa tao anaty fiainana fiainao alahelo rehefa niaina tao anaty fahoriana nahitry ny taona maro tao amin'ny tany Egypta ny zanak'Israely, dia nanapa-kevitran'Andriamanitra hoe esorikory zareo. Mila mialo amin'io tany fahoriana, mila mialo amin'ny tany fiainao alahelo, mila mialo amin'ilay fijaliana izy ireo. Fa ozy Andriamanitra, rehefa mialo eto zareo dia omeko lovandrandray sy ny taranaka zareo ny tany Kanana, le tany tsara, le tany tondra-dronono sy tatelo. Omeko ozy Andriamanitra. Sy nangataka ngeny zanak'Israely rehefa mialo eto zay dia omeo hafahafa na mbo omeo tsaratsara. Tsy nangataka izy fa le Andriamanitra mahalala tanana, le Andriamanitra tia manome dia vonona mandrakarivo fa omeno ny tsara lavitra ny vahoakany. Halleloja, omeko lova ny zanak'Israely ozy ny tany Kanana, le tany tena tsara, le tondra-dronono sy tantely. Inona tokoa izy ianareo? Nandeha ny fotoana, nisy 12 lahy voafantany, Joshua sy Kaleba anisan'ireo 12 lahy ireo, ary nisy 10 niaraka taminy. Rehefa nandeha izy tonga tao amin'ny tany Kanana zareo, voanitra kelikely nahita samam-boaloboka anankiray, landraina roa lahy ry havana tonga eto, raha zany teo amin'ny toerana tsy tonga dia halleloja zany, nahita mbola tsy hitako taizany nahitana voaloboka hoe voaloboka samam-boaloboka anankiray fa roa lahy no milanja anazy. Tsy efa tonga dia ohatranao rehefa le tena tahina be iny le mahazo zavatra be goavana tsy napozinao iny anao dia o rababarasa ny olona rehefa tena tahina izay miteny amin'ny teny tsy fantatra ho azy fotsiny zao mihitsy. O rababarasa retetekepepe tsara rangan'Andriamanitra. Sa tsy zany sa mihitsy ny fanaovana azy. Fa rehefa nazo le voaloboka dia tretana hoe 12 nandeha dia ndroa zany mitondra voaloboka fotsiny. Nandeha kelikely indray ny amponga be an-dandry. Voatoraka izany ianao tonga dia torany ianao. Ngeza be. Fa le ry zalahy tona kely tena milamy rangahy tsara koa rangahan'Andriamanitra, tena manome zavatra momba fiainana marina izy tena tsy manome zavatra ratsy izy fa jereo zao ny voaloboka zao. Tsika aloha vao tonga ny an-tanàna any tonga dia tenentsika daholo akaika nataovy izay tongavana any. Nandeha kelikely amin'izay nahita ny Nefilima na hoe ny olona goavana. Vao nahita ny Nefilima zareo nanofy ratsy. Zao tenen'ny Andriamanitra ity tany ity mihitsy ngamba ngeza daholo zay aty, ngeza ny voaloboka, ngeza ny amponga be an-danitra, ngeza ny olona. Kivy ry zalahy 10. Hainao zany hoe 12 nandeha dia 10 kivy. Efa nomena le zavatra. Nomena le izy. Fa ny problème dia zao, le 10 tsy nety nandray. Tsy miditra amin'io zay. Raikitra zay nitatitra tany an-tanàna. Tonga tany amin'ilay tany tokoa zahay, atony voaloboka, atony amponga be an-tany. Fa zao teneniko aminareo, le Nefilima ao dia kapianan'olona ka aza milingilingy akany raha tsy te ho levona.
zalahy raha tsy levina akory nefany dozo ny soratra masina nomboka naninna izy nilaza ratsy an'le tany nomboka naninna nomboka nanao laza ratsy an'le tany nomen'Andriamanitra le izy fa le mpandray mihitsy nikainy tsy manam-pinoana io ny olana no mipetraka riavana firitaona ny nampiano atsika firitaona nampanompona Andriamanitra atsika firitaona ny asakazantsika nanao ny fampono fa maninona ny tsy tsapatsika maninona ny tsy mandray tsika satria misy karazana folona be deabe fandroany amin'ny teny aminao io varangatsika ireo Josoa sy Kaleba faharoa Josoa Kaleba be dabe Josoa Kaleba mandray zavatra amin'izay halleloia amen zao ny teneniko aminareo tany remy sao dia manao taka le folona na dia mena azy izy mihitsy tsy nentina ndray sa hoana aza makano izy tsy mety makano manana fahendrena rahalahy ohatra ny efa ho avy ny orana dia mbola hivavaka any koa amin'ny roa fa nisisika ry Josoa sy Kaleba hoe zay resy lahatra zay tena mino fa efa sitraka Andriamanitra na hoe efa nomen'Andriamanitra olovantsika ny tany noho izany andoatsika haka ny anjaratsika fa mandray tsika androany halleloia amen na ve noho izany ry havana raha tena olon'Andriamanitra marina ianao dia tokony misy finoana velona ao anatina ndoka izy veritrevantsika ny Hebreo 10:7 hoe manamarina zany Hebreo 10:7 ny oloko marina dia velon'ny finoana maninona hono ny tena olon'Andriamanitra marina ny ahafantarana zany fa tena olon'Andriamanitra marina isika ny alalana fa tena olon'Andriamanitra marina dia misy finoana velona ao anaty misy inona ao anaty misy finoana velona ao anatiny natao hoe velona dia mihetsika natao hoe velona dia miaina natao hoe velona dia afaka mandray sa tsy marina zany finoana maty ihany ny tsy mandray zavatra finoana maty ihany ny tsy mety fa finoana velona rehetra androany raha olon'Andriamanitra marina mandray zany androany mandray zany androany halleloia ny tena olon'Andriamanitra marina dia misy finoana velona ao anatiny zay izy io raha atao midika teny malalaka ny tena olon'Andriamanitra marina dia misy finoana velona ao anatiny dia ile finoana velona iny no ahafaonao mandray an'le zavatra rehetrarehetra izay nomanin'Andriamanitra ao anao halleloia zao nefa n'izy ry fiangonana mety efa ela Andriamanitra ny nanome an'le izy efa ela Andriamanitra ny te ampahazo anao an'le zavatra fa ianao mihitsy mety tsy nisy finoana tao anatinao kanefa ny tsarovy fa ny tena mampalahelo an'i Jesosy indrindra dia ireo izay tsy mino fa Andriamanitra afaka manantanteraka ny zavatra ny lazainy averiko tsara ny tena mampalahelo an'i Jesosy indrindra dia ireo kristianina izay tsy mino fa Andriamanitra dia afaka manantanteraka izay ny lazainy malahelo Jesosy tena mampalahelo anazy zany hoe misy mpino kristianina efa nitenenin'Andriamanitra hoe omeko anao ny zavatra eny amboma fiainana fa le mpino kristianina tsy mino ny zavatra ny lazain'Andriamanitra ohatra any Lika 1:20 Lika 1:20 tantaran'i Zakaria izy io Zakaria dia mpanao asa fisoronana tamin'izany fotoana izany dika izay mpivavaka izy mpino izy olon'Andriamanitra izy takatsika senao ka rehefa anjaran'i Zakaria no nanao asa fisoronana tamin'izany fotoana ka efa nivavaka efa ela be Zakaria sy Elizabeta vadiny mba ninona mba azo taranaka mba hiteraka fa tsy nety nahazo zanaka mihitsy izy antitra ihany Zakaria antitra koa Elizabeta zany sady antitra momba hoy izy ianao hoe zany ve azo dia nisy anjeliny raha n'Andriamanitra Zakaria mbola manao asa fisoronany mihitsy nanomboka nisy anjeliny raha n'Andriamanitra Zakaria tonga dia henony Zakaria anjely zany ohatra Zakaria ahoana tompoko hiteraka Elizabeta vadinao dia zazalahy le zaza ho teraka dia ny anarany atao hoe John enina ntsony ny ampaisa saina ana amin'izany tsy toa dia teneko hoe amenina zanako sa ahoana Zakaria tsy nanao amenina ohatra ny asa saina tapika izy raha zany te amitoera Zakaria tsisy asakilo ntsony tsisy manao ekografia ntsony zany ko efa lala izy ako tsy miasa saina ntsony amin'ny anarany fiza ny anarany ndraindrika mbola sasa zao anaty Facebook eo sady mba mahita anarana zaza malagasy dia anarana malagasy nareo dia mba misy tsisy litera mihitsy inona koa ny ary ny asa saina zany fa i Zakaria zany sy Elizabeta
sady tsy miasa saina na mitebiteby ho lasa ho vavy. Tsy manao ekografika mbola hiala vola. Faharoa, tsy miasa saina tsy hoe iza ny anarany fa ifaratsonina. Fa inona ho izy ireny nampalahelo? Vao nanomboka ny tenan'io ilay anjely dia jerevaka ny tenyity Zakaria ho Zakaria tamin'ilay anjely. Inona koa ny afantaraka an'izany? Zaho efa lehibe efa antitra za. I madame Elisabeta koa ka antitra e. Ahoana koa ny atanteraka an'izany? Toatry ny titeny sao dia mbara Zakaria ilay atsitsimo tanàna. Fa tsy za zany. Nalahelo ny tompo. Ozy le teny le anjely. Dia namaly le anjely hoe zako ny Gabriel. Raikitra ny adevitra. Gabriel za. Za mitsangana eny an-tren'Andriamanitra. Ny rana mba hiteny zavatra mahafaly anao. Fenao nefa tsy mety mino. Nomenanao le izy. Fenao tsy mety mino. Noho izany omona ianao mandrapateraka le zaza. Enjany zany. Mbola atao mpisoro atao voaka izy nadasany olona. Ela koa Zakaria zany voaka avy any. Vita angary Zakaria. Ary ela be anao tao fa naninona. Nanomboka teo satria te miany demona. Nandeha amin'izay mandrapateraka. Ny kibony Elisabeta mibotsina. Le lazainga reny fa antitra. Le lazaina fa efa momba. Satria rehefa omen'Andriamanitra tsisy masakana zany. Ary za miteny aminao androany tsy misy manam-pahefana, tsy misy manam-pahaizana, tsy misy mamosavy, tsy misy mpilalahody asakana izay ataon'Andriamanitra aminao. Fa ho tanteraka amin'ny anaran'i Jesosy zany. Amen. Tonga avy any amin'izay Zakaria. Elisabeta mibotsina kibony, raha Zakaria mbola mona. Tsy rehefa ny tsy miteny mihitsy. Izo mana atao anaran'ity zaza ty. Ny olona ry miteny arroser Zakaria. Dia teny izy amin'ny manaraka. Anazo anareo koa tena mahagaga mihitsy olona efa antitra aveo miteraka. Mona mba azona olona ve zany? Amam-bolana zany. Misy mpivavaka vao teraka amin'izay Elisabeta. Voaka vandra jaunina kely. Rehefa mivoaka vandra jaunina, izy natao anarana io Zakaria. Soratany tamin'ny taona. Isaorana an'Andriamanitra. Fa na tsy nanaiky ary Zakaria, na tsy nintsony ary Zakaria, satria Andriamanitra nahita finoana tao amin'ny Elisabeta. Dia isaorana an'Andriamanitra ny voaka vandra jaunina. Androany ankeo miteny aminao. Ho azo le zavatra androany. Ho azo le zavatra androany. Voaraha io amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Fa ny tiako tenenina amin'ity tapany farany ity le miteneniko dia hoe ny tena mampalahelo an'i Jesosy indrindra dia ireo kristianina izay tsy mino fa Andriamanitra neka afaka manatanteraka ny zavatra nolazainy. Malahelo Andriamanitra ry ahana. Malahelo Jesosy. Mba anisan'ny kristianina nytenenan'Andriamanitra no omeny daholo ny zavatra mba fena zao za ve. Dia ahoana natanteraka izany? Aza manao Zakaria avy 2. Za mbola tsy nahita tao hoe Zakaria toko faharoa, Zakaria faharoa. Tsy haiko. Sarotra anao Zakaria faharoa zany. Fa ianao mila mino androany. Mila resy lahatra androany. Fa izay lazain'ny tompo tamintsika rehetra dia ho tanteraka amin'izay mino zany androany. Ho tanteraka amin'izay mino zany androany. Noho izany raha misy mampalahelo anazy dia misy koa nefa mahafinaritra anazy. Averiko tsara. Raha misy koa mampalahelo anazy dia misy koa mahafinaritra anazy. Ny mampalahelo anazy dia ireo tsy mino. Fa ho afaka ho tanteraka izay lazaina. Fa ity koa tena mahafinaritra n'Andriamanitra indrindra nefa ry havana. Rehefa manana finoana isika zanany dia izay ny tena mahafinaritra n'Andriamanitra. Anisan'ny tena mahafinaritra n'Andriamanitra indrindra dia mahita antsika zanany manana finoana. Noho izany ara-porosehako ianao. Andao sika anio manomboka izao. Anetsika ny finoantsika ary tsy anaikitsika raha tsy mahazo. Amen. Andao antsika isisika. Atena anetsika ny finoantsika. Ampiasa ilay finoana velona antsika ary tsy anaiky intsontsika raha tsy mahazo. Satria tsy ny olona antsika ny valian'Andriamanitra fa ny finoantsika. Enjana be ny zavatra nytenenitoko tamina tamin'ilay izy. Hoe tsy ny olona antsika ny valian'Andriamanitra fa ninona? Ny finoantsika ny valiana. Izany hoe rehefa misisika amin'ny finoana ianao, tsy mijery izy inona ny olanao, tsy mijery izy inona zava-manahirana anao, fa ny malina anazy dia izao. Misy finoana velona aveo anatinao ho valiana androany. Misy finoana velona avao anatinao mba ho valiana Andriamanitra androany. Fa izay misy finoana velona ao anatiny, amaly an'izay olona izany Andriamanitra. Amaly an'izany olona izany Andriamanitra.
noho izany rehefa misy finoana ao anatinao dia misy isi amin'izay alaify ny anjaranao. Aza manaiky ianao raha tsy mahazo androany. Jery ohatra vitsivitsy isika ahitantsika olona manam-pinoana kansisika dia nahazo ilaina izy. Ohatra voalohany dia ny tantarany Bartimeo. I Bartimeo araka voalaza Marka 10 manomboka 9:7 ka hatramin'ny 9:2. Marka 10 eo amin'ny 9:7 ka hatramin'ny 9:2. Dia zao voalaza soratra masina hoe nandalo tao amin'ny tanànan'i Jeriko Jesosy. Jesosy le manana ny zavatra rehetra, Jesosy le tompony zavatra rehetra, Jesosy le mpanao fahagagana, Jesosy le mpanasitrana, Jesosy le mpitondra makany ny fiainana mandrakizay. Rehefa nandalo tao Jeriko Jesosy dia nisy vahoaka betsaka nanaraka anazy. Dia reto vahoaka betsaka nanaraka anazy reto nomboka ny tabataba, ny orakoraka. Ohatra antsika rehefa le orakoraka dia ny orakora fotsiny. Misy olona manontany inona moa le orakorana? Miorakora fotsiny fa tsy maninona. Dia ny orakoraka koreto ao tarina tato. Jesosy tsy teny miorakora fa zala mitabataba miorakoraka daholo. Voalaheny Bartimeo mpangataka. Efa misy inona zareo tao mitabataba daholo ny olona. Toa dia nisy anankiray niteny tao Jesosy Kristy efa Nazareta ny mandalo eto Jeriko. Ahoana? Mandalo eto Jeriko Jesosy sy le olona. Tonga dia velona tao anatin'ilay finoana. Zao no teneniny antsoantso izy. Ry Jesosy anak Davido, mba mamindrafo amiko ianao ozy. Niantsoantso Bartimeo, niantso an Jesosy izy. Rehefa niantsoantso Bartimeo dia nisakanan'ny olona. Aza mitabataba eo ianao. Aza mitabataba ianao. Ainao, teo ilay testan'ilay finoana teo. Hoe isisika ve izy? Isisika ve izy? Sa hipetraka izay koa mpangataka dia ambaniana reo. Loa ilamina fa inona moa ninona? Indramina hoana. Nomboka dia rehefa nanaka ny rehetra avy andray mbola nisy mpianatra koa niteny tamin'i Jesosy. Ozy ilay mpianatra, ohatry Jesosy tena marina izany. Teneny mihitsy rangahy izany kely io, aza vela mitabataba i Bartimeo io ataovy manginy io Jesosy ka rehefa Jesosy miteny tsy maintsy manlamina daholo ka. Ataovy manginy Bartimeo Jesosy ozy mpianatra. Bartimeo nanaiky izany. Tsy nanaiky mihitsy izy. Vao mainka nisisika izy satria nisy finoana velona tao anatiny. Nisisika izy ary tsy nanaiky raha tsy nahazo. Nefa rany rehefa tsy nanaiky mihitsy Bartimeo dia zao niteneny Jesosy tamin'ilay lehilahy. Ndana atsovy ilay jamba. Ataovy maka aty amiko aty. Zay rehefa amin'izay. Alefantsika eo amin'ny 9:7. Ary mafy ny teny maro izy ny teny mafy anazy mba hangina. Fa vao mainka niantso azy izy ka nanao hoe ry zanak Davida mamindrafo amiko. Firofiry moa amintsika nenjehana. Ny vadinao manenjika anao. Manodidina manenjika anao. Fa ny Bartimeo ty olona maro ndray niteny anazy indray mandeha. Mangina rangahy ianao. Fa jerevanao reny toy ny tantara e. Zao voalaza ny soratra masina. Fa Jesosy nijanona dia nanao antso le jamba. Ary ny olona niantso azy ka anao matoky fa antsony Jesosy ianao. Matoky fa miantso anao le tompony zavatra rehetra. Rehefa teo akaikin'i Jesosy amin'izay izy dia zao nitenen'i Jesosy taminy. Bartimeo inona no tianao? Omeko anao androany. Tonga aminao koa izay teny izay androany. Eto le Jesosy tompony zavatra rehetra. Isika senao koa manatona anazy. Raha misy finoana etsika manatona anazy dia antaniny koa tsika amin'izao fotoana izao. Inona no tianao? Inona no tianao? Inona no ilainao? Fa omeny Jesosy any androany. Dia zao soratra masina nanomboka lasa izy nanatona an Jesosy fa 9:20 amin'izay. Eo ilay izy androany. Eo ilay 9:20. Hoy Jesosy taminy, mandeha any ianao, antsona manatona. Dia aveo roahana mandeha. Nanomboka nandinika ako tamin'ny manana toro-teny. Nakoa ary zany hoa. Anao miteny, manatona ty ry Bartimeo. Tonga eny akaikinao indray. Mandeha any ianao. Raha ianao teo amin'ny toerana dia ahoana izy ianao? Nakoa ary zany. Roka inona izy zany? Roka Jesosy iny. Mandeha any ianao. Tsy le olana Bartimeo ny valiny, fa le finoana tao anatin'ny Bartimeo no valiny. Satria hitan'i Jesosy hoe lehilahy manam-pinozy zany misisika zany. Lehilahy manam-pinozy zany tsy manaiky zany raha tsy mahazo. Hoy Jesosy, mandeha any ianao, fa le finoana tao anatinao, na tonga anao voavonjy, na tonga anao sitrana, niaraka tamin'izay, lasa koa rangahy ozy tonga dia nisokatra amin'ny masina. Nahiratra soamatsara, sitrana izy, lasa mpanaraka an Jesosy. Satria tsy nanaiky izy ratsy. Ianao io koa androany. Tsy maintsy hoa mahazo anao
amen ve mandeha any ianao vo nanatona kelikely oatra zao jesosy miantso anao ony ianao ie tonga teo akaikindray inona ny tianao ampairatona ny masoko mandeha any ianao tonga dia nitodika anao zay nahiratra amin'ny masina satria le finoanao izy nasitrana anao tsisy fametrahan-tanana tsisy dinidinika tsisy resaka lavabe eo akan'ory pastera fa mbola fa tonga dia niaraka tamin'izay nahiratra androany any koa amin'ity ora ity amin'ny anaran'i jesosy misy marary sitrana misy ola mpandresy misy ola meta famonjena misy ola tahin'andriamanitra raha ianao zany dia manavamena mafina alleloia ozy ny teny jesosy le finoana ny sisika tao anatinao io na tonga anao teo voavonjy zany hoe misy olona be deaibe teo fa tsy nahazo fa misy olona anankiray tena ny sisika tao dia nahazo itsika ireo zany isika izay mpanao amaininareo zany alleloia oa jesosy ny finoanao mandeha anao fa le finoanao navonjy anao tiako ao anaty fonoteny kely ty rehefa miaona amin'ny tompo ianao dia ataovy mazava tsara ny zavatra zay ilainao amin'ny finoana ataovy mazava tsara le zavatra angatanao amin'ny finoana rehefa miaona amin'ny jesosy fa ndraindray misy karazan'olona tsy hoe mpenivavaka anao na hoe tena ity paster ty ka mpenivavaka mihitsy fa misy karazan'olona ndray ompiangonana dia mahina jesosy ampahitao anao azay ataovy mahita anao aza androany tsy avelako koa ianao raha tsy hitako dia rehefa hita dia maninona hitanareo fifiry moa ny olo renao raha miaona amin'ny président zao anao na mpanatsomy président anao dia président hoa te iona aminao aho dia nataony hoe ataovy tonga ve renao ty ambotsirohatra na tonga ve anao eny amin'ny palais ny avoloa tonga teny ianao nahita anazy ianao fa hitanao anazy nga mitona nininona any fa ataovy mazava tsara le izy izy ozy Bartimeo ampahirato amin'ny masoko any aza mangataka iona amin'ny fotsiny fa teneno amin'ny mihitsy mazava ina le ilain'ny finoanao androany le ilain'ny finoanao ny valiana eto androany le ilain'ny finoanao ny meny anao androany le ilain'ny finoanao dia hopeheny androany dia raha ianao zay dia manao vamenina renao alleloia ohatra faharoa koa zao ao amin'ny marika toko fadimy manomboka 5:5 nisy vehivavy anankiray tao narary nandritry ny 12 taona nandeha raha efa imbe deabe mivavaka ho ana olona vehivavy marary nandeha raha 2 taona 3 taona amam-bolana mivavahantsika teto fa isorako an'Andriamanitra tamin'ny alala mivavaka azy natao tamin'izy ireny voaingana zao nisy vehivavy anankiray amam-bolana nandeha raha tsy netiny janona ninam-panafody nandany vola tamin'ny dokotera niasa saina mihitsy zareo fa tsy netiny janona le izy fa misaotra an'Andriamanitra alarobe izy mivavahana alaka misy tsy nandeha tsony le izy mijanona tanteraka efa imbe deabe ny nahitantsika izany nataon'Andriamanitra tao fiangonana fa ity vehivavy tika 12 taona narary 12 taona nitsidray nandany vola tsy ny dokotera nanasitrana azy fa vao maika ny narary azy fa ndray andro niona tamin'i Jesosy izy naninona izy niona tamin'i Jesosy izy ka rehefa tao anaty vahoaka be deabe tao Jesosy dia niazakazaka koa ty vehivavy ty mba nakeny tsy moramora ke zany mitsofoka ao anaty olona maro fa ny finoana tsy maintsy isisihana ary tsy manaiky raha tsy mahazo zay natao hoe tena finoana tsy manaiky raha tsy mahazo nomboka ny sisika amin'izay izy rehefa tonga tamin'i Jesosy dia zao finoana tao aminy za na dia lamban'iny Jesosy iny fotsiny ara ny voakasikako dia mino za fa sitrana tsisy nampianatra anazy an'izany ary tsisy loha hevitra zany hoe loha hevitra androany dia mikasika akanjo tsisy an'izany fa ity vehivavy ty nakeo an' Jesosy voavoray any lamban'i Jesosy niaraka tamin'izay dia naninona rihitra ny aretina tao aminy ny sisika izy niaraka tamin'ny finoana tsy niteny izy nareo koa ranga dia tsy mba misy lalana reserve ho an'ny olona marary efa ela be ve tsisy an'izany ako samy te azo samy te andray sa tsy maro zany fa tsy maintsy ny sisika niaraka tamin'ilay finoana zay natao hoe tena finoana velona ahetsika ampiasaina misy sisika ary tsy manaiky raha tsy mahazo zay natao hoe tena finoana sahoany vita le toroteny nomboka nanontany Jesosy iza nikasika anaty eo fa emiko nisy herin'ny ala nge tato anatiko tato satria fanomeny ny hery ny zavatra rehetra le hery ny mpanome zavatra ary zay natonga Jesosy ny teny nisy herin'ny ala nge tato anato satria zay manam-pinoana afaka mandray an'le hery misitona an'le hery mahazo an'le hery engany mba itsika ireo zany engany mba itsika ireo zany le vehivavy nomboka ny teny za Jesosy za no nikasika anao teo
za no nikasika anao teo, za no niketika anao teo. Marika toko 5:7 jerevinareo indray misy fandroahana faharoa eto. Marika toko 5:7 so voalazany o Jesosy taminy ao are aroa izy taminy anaka ny finonoana nahasitrana anao mandehana soma tsara fandroahana faharoa mandehana indray ny olona manam-pinoana zany dia tsy maintsy mitondra mandeha mody foana. Zay ny dikany eo. Ny olona manam-pinoana dia tsy maintsy mitondra mandeha mody foana. Mandehana ianao raha vehivavy le finoanao nasitrana anao niaraka tamin'izay dia sitrana izy. Ohatra fahatelo satria ritra le aretina afaka tanteraka satria nisisika tampinoana le vehivavy ary tsy nanaiky raha tsy nahazo. Nisisika tampinoana Bartimeo tsy nanaiky ny sakasakana ny olona dia tsy nanaiky raha tsy nahazo. Fahatelo any amin'ny Maty toko 5:20 misy vehivavy mety sirianina anankiray, vehivavy kananita ozy ny baiboly gasy. Ity vehivavy mety sirianina ity indray nanana zanaka napahorin'ny devoly. Rehefa nanana zanaka napahorin'ny devoly izy dia lasa ny talao tamin'i Jesosy ka niangavy tamin'i Jesosy hoe ry Jesosy tompo mba mamindrafo amin'ny zanaka ianao fa marary ampijalian'ny demonia zanako. Osy ny soratra masina Jesosy naninona tsy namaly teny azy akory, tsy namaly anazy Jesosy. Ainao zany hoe tonga eo anatrehan'i Jesosy zany tonga eo akaiky le mpanasitrana, tonga akaiky le mpanafaka. Dia rehefa tonga dia Jesosy afaka mba maitra tanana amin'ny zanako ianao mba teo afaka izy. Tsy mamaly kory ny tompo. Sosina dia tsy verina tsony. Fa le vehivavy misisika. Tena zany akaikinao misisika ny olona manam-pinoana. Nomboka sisika izy. Fosy tena izy tsy namaly teny azy akory. Fa dia avy andray nanatona indray mpianatra. Dia zao indray tenen'ny mpianatra. Oary Jesosy roa ihany ny vehivavy fa miantso mafy be ato aorianantsika. Lasa tsy mifantoka amin'ny torotenany ianao voahelingelina ianao. Mpianatra koa indray mba milamila anina kely 7:20. Zany ny tena mpianatra mafana fomba miaro tsara amin'ny mpampianatra. Roa ihany efa mitabataba ato aorianantsika. Nangina ve le vehivavy vao maika niantsoantso izy 5:20. Dia sao voalaza soratra masina dia mbola nanatona ihany le vehivavy ohatranao. Ny akohaka teny an-tsain'i Jesosy dia fonjeo azy zanako. Tozy le vehivavy ozy ry Jesosy raha vehivavy zanga tsy ny rahana afatra ho an'ny ondry very amin'ny Israely. Ohatra ny teny Jesosy hoe zanga ny rahana ho anao fa ho an'ny Israely inge zay. Fa nga izy nanaikitra eny fa zao foana mbola mamindrafo ihany mbola fonjeo any ny zanako. Ozy indray Jesosy mifarana raha vehivavy tsy mety raha makamofona zaza dia omena ho azy ho an'ny amboa-kely. Ainao tsy mety raha makamofon-jaza ka omenanao azy ho an'ny tôtô. Resaka firazanana ny teneniny teo fa tsy hoe manalika olona Jesosy. Hoe za juste ianao mety sirianina sama ianao kananita. Tsy mety raha ohatra ka omenanao ny fahasoavana taongo fa natokana ho an'ny Israely io satria za mbola voavelona. Fa le vehivavy mbola miteny manao hoe eny fantatroko kanefa zao tsarovy fa nareny aboakely reny ary mba manana mihinana ihany amin'izay sombitsombony latsaka amin'ny latabatry ny tompony. Dika zay mba misy sombitsombonao anao aminao ao. Alleloia. Ny tena finoana dia tsy manaiky raha tsy mahazo ary misisika hatramin'ny farany. Nanomboka teo amin'izay dia tsy reo make ty namaly Jesosy ka nanao tamin'ny raha vehivavy ianao sy zaka io lehibe ny finoanao. Tonga avy aminao araka izay nirinao niaraka tamin'izay sitana zanany. Alleloia. Amen ve tamin'izay ora izay ozy dia sitrana le zanavavy satria naninona lehibe le finoana tao aminao raha vehivavy izy. Ny finoana tsy manaiky raha tsy mahazo io le tena finoana io ry havana. Io natao hoe tena finoana tsy manaiky mihitsy raha tsy mahazo. Efa nomena daholo ny zavatra rehetra. Efa nomeny ny herin'Andriamanitra. Misy zanak'Andriamanitra ve eto androany. Misy zanak'Andriamanitra mahita ve ny amin'ny tele any. Afaka haka ny anjarany amin'izay. Ampiasao ny finoanao. Etseo ny finoanao. Andaontsika hivavaka amin'izao fotoana izao. Olona afatra tao anatiny tao manao hoe ataovy mazava tsara izay zavatra tenen'ny finoanao. Tsy fionana fotsiny ilainao androany fa tenen'ny mazava inona ny ilainao. Hivavaka isika tompoko. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao ahaka. Mankasitraka anao ny amin'izany teninao izany.
teneno androany raha manareo any an-trano any inona ny ilainao inona ny rinao inona ny tediavinao na ho atsika atao anatin'ny trano fivavahana vavaha amin'izao fotoa zao tena mivavaha ianao sotra jesosy misy olona be deabe jesosy miteny milaza tahaka ny Bartimeo milaza tahaka n'ilay vehivavy narary 12 taona tena nilaza tahaka ilay vehivavy mety sirianina ihany koa izy hoe mila zavatra jesosy enoy satria ianao mampanantena fa efa nomenao anay daholo ny zavatra rehetra mamindra fo aminay ny amin'ny tsofinoana hatramin'izay ny amin'ny salasalana teneno ary zavatra ilainao teneno mazava tsara izay zavatra irino ny finoanao teneno zany teneno mazava tsara tahaka ny vehivavy kananita tahaka ny Bartimeo tahaka ny vehivavy narary 12 taona teneno mazava tsara ny zavatra ilaina rehefa avy mitentsika dia ndao roatsika ny sakana ndao roatsika ny tawatra ndao roatsika misalasalana apetrao finoa ny tananao dia roay lefa nany tawatra fisalasalana re sakana rehetra poteo zany raha vao zany foano amin'ny anaran'i Jesosy zany poteo zany raha vao amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy raha vaina sakana rehetra miala ny tawatra miala ny fisalasalana miala ny fanahiny miala amin'ny anaran'i Jesosy miala tolo ny sakana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy miala ireo sakatsakana rehetra miala ireo sakatsakana rehetra miala ny tawatra miala ny fafiliana miala ny fahalantsombiazana roana amin'ny anaran'i Jesosy ny aretina miala ny aretina miala ny fanaitainana miala amin'ny anaran'i Jesosy andao angina isika rehetra angina isika dia aza mbola esorina eo amin'ny fonao ny tananao ondreo tsara ny lohantsika kristianina ho anao izay ao anatina fanahina lehibe amin'izao fotoana misy tawatra ao anatinao ao satria misy volan'olona tokony ao alohanao misy tawatra ao anatinao satria miombo ny aretinao ohatrany tsy mety miafana misy tawatra ao anatinao satria eninao ohatra miova ny vadinao androany Andriamanitra hamonjy anao androany Andriamanitra hanome anao izay ilainao rehetra raiso ny herin'Andriamanitra raiso le hery misy olona hitako eto misy karazana sakana efa ela ianao ny tokony handrain'ilay izy efa ela ny tokony hahazo fa io sakana nataony fahavalo eo alohanao io misy olona hitako maromaro eto fa hialy zany sakana zany zahay hialy zany amin'ny anaran'i Jesosy na ianao any an-trano any ary raiso le fanafahana amin'ny anaran'i Jesosy anak'Andriamanitra velona mandidy ako re sakana rehetra miala eo alohan'ny olona miala agana manomboka iongotra zany miongotra ao anatinao zany zahay manomboka iongotra zany hoe tsy maintsy hiala zany miala koa le aretina miala daholo le fahasairanana miala daholo le fiangorontananao tokantrano miala le fanamam-pandamoka mampikatso zavatra taona roana medara Jesosy miala lasa didina ny aretina miala fanaitainana manjavona miaraka ny vava sitrana ny anara Jesosy marary miala tao le fanaratsy mitondra fahafatesana miala tao le fanaratsy mitondra fahafatesana miala eo zahay alefa amin'ny anaran'i Jesosy ny tenenako misy fahefana zany anaran'i Jesosy zany misy fahefana zany anaran'i Jesosy zany zahay misy fahefana zany alef miala lasa miala ary tsy miverina intsony amin'ny anaran'i Jesosy tahina zao fiangonana zao ho azo an'izay ilaina men'Andriamanitra azy tonga kristianina mandray amin'izay zahay mahazo amin'izay zahay satria izay rehetra ilainy ny finoanay dia omen'Andriamanitra anay amin'ny anaran'i Jesosy misaotra Andriamanitra tahina na ny tany atokantrano tahina koa ny tato amin'ny tranon'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo amen toy tehako antovy isika rehetra misaotra an'Andriamanitra isika ny amin'izay filazana farany toa dia atsoko lehilahy lehibe iomana eny amin'ny fizarana valo praky dehibe
natonga ny valopiraky dehibe natao farany eto dia araka le toroteny teo hoe mila mihetsika amin'ny finoana amin'izay, mila manao zavatra amin'ny finoana amin'izay. Ny olona tena manam-pinoana dia mihetsika izy, sady zany misisika foana izy. Ka izara valopiraky dehibe tsika androany izay averina amin'ny herin'ny androany fahaeniny volana novambra. Io dia antsointsika ampiretsika loha hevitra anankiray ny raky dehibe amin'ny 6 novambra hoe inona? Raky dehibe spesial. Inona hoe le izy? Raky dehibe spesial. Afahantsika manohana ny fanaovana tranon'Andriamanitra satria ny trano fivavahana izay ataontsika any Antsahafeno zany zao dia efa mandeha efa ela, efa andro maromaro izay. Efa mandeha ny tranon'Andriamanitra any. Afaka misy ao anatin'ny fandrenesantsika izay efa filazana zay isy sary kely ho alefa ery aloha ery izay mission nandehana Pasteur Adolphe. Ny ray aman-drentsika zany zao any Andapa izy zao makalaza ny 520 taona amin'ny fiangonana any. Ka hoy azy zany hoe efa mandeha ny tranon'Andriamanitra ny Antsahafilo. Tamin'ny fotoana nanaovana ny tranon'Andriamanitra tany io tsy nanentana antsika tato am-piangonana ry fiandrona kely Pasteur Adolphe. Tsy naka fanohanana tamintsika izy hoe mba hampizo zay ry fiangonana. Efa miainga any ny trano, efa mandeha any ny briky, efa misondrotra be mihitsy any ny trano ary isaorana n'Andriamanitra lehibe. Fa izy mivady noho ny kely aina nanantanteraka izany asan'Andriamanitra izany. Noho izany, ho antsika rehetrarehetra eto androndra kely ihany koa dia aoka ianao tena ho malala tanana ny amin'ny asan'Andriamanitra tahaka ny ray aman-drentsika. Tsy avelantsika hiady rery izy, tsy avelantsika hiasa irery izy, fa andehantsika hanao raky dehibe spesial. Tavy amen. Sao dia variana mijery sary dia tsy manao amen. Hanao raky dehibe spesial itsika amin'ny lahady zao, amen. Satria jerevinareo ane sady mandeha ny trano any Antsahafilo dia voaingana ihany koa zao mividy tany any Behenjy. Ny tany novidina any Behenjy ka 1000 mètres carrés, arivo metatra tora-droa. Tora-droa. 1000 mètres carrés ny tany novidina any Behenjy. Tsy naka vola tamintsika Pasteur Adolphe hoe andao ry zareo mba hampio zahay. Tsy naka vola tatsy amin'ny mesenor zay mpitamboly atsika ihany koa izy hoe andao mba ome vola ao amin'ny comptentsika mba hividanana tany. Fa tena n'izy mivady manokana namoaka vola teo am-pelantanana mba hividanana tany Behenjy ary naovana trano tany Antsahafilo. Noho izany andao tsika rehetra tsy ho raky dehibe tahaka ny fanaontsika tao anatin'ny folo volany 2022 fa ho raky dehibe miavaka ny amin'ny alahady zao. Inona hoe raky dehibe miavaka ny amin'ny alahady zao hoe tsika satria tena ho anao zay afaka manohana ohatra mampisalasala kely mantsy hoe sady omena valopy raky dehibe hoy ianao dia tia koa misy valopy spesial mba ho fanohanana fanaovana trano any Antsahafilo ohatra masadaikatra be ny ao an'izany fa tonga dia alefao ao anatin'ilay raky dehibe ho avenao amin'ny alahady le izy dia manaova be zay manao amenina mafy dia anao an'izany. Dia engane mba rehefa tonga ny alahady zany dia iantso ana Pasteur Adolphe Pasteur Claude tena misaotra an'Andriamanitra dia misaotra anao fa tena pakatoa le mpiny tao androndra kely tao dia nanao be izy ary tena spesial le izy. Le niditra tamin'ny valondrava tamin'ny folo zao nitehaka daholo zareo fa nareo zao ohatrany tsy nitehaka sa tsy resy lahatra nareo. dia isaorantsika ny tompo ny fotoanandroany ho famaranantsika ny fotoana dia andaontsika hitsangana anao ira fiderana ray ho famaranantsika ny fotoana zany tompoko ndao ary hideran'ny tompontsika rehetra. Seova o tera na iana
misaotra anao amin'ny anaran'i jesosy izahay a mbola afaka nanompo anao teto fahasoavanao anay ity fotoanandroany ity ary dia tsofina rano amin'ny anaran'i jesosy zay rehetra nyraisinay androany dia tsy ho very zany fa misy fiarovana ary ny fiainanay dia mizotra makany amin'ny fiovana tanteraka miaraka aminao ka dia ho tahina amin'ny fiangonana rehetra mpandresy izao fiangonana izao ny zavatra rehetra izay iriny ny fiangonana dia ho tonga amin'ny fiainana saotra tompo amen tahin' jesosy daholo